Dia miarabantsika rehetra indray ry havana amin'izao fotoana izao. Amin'ity fandaharana mitomboa amin'ny fahalalana an' Jesosy Kristy, fandaharana izay karakarain'ny fikambanana mpiara-mamaky ny Baiboly. Koa manantena izahay fa izao fandaharana izao dia ampitombo koa ny fitiavantsika ny tenin'Andriamanitra izay tsy iza akory fa Jesosy Kristy. Hoy ilay fiteny anankiray manao hoe lazao ahy ny fahafantaranao an'Andriamanitra dia ho fantatro hoe olona toa inona moa ianao. Izay fahafantaranao an' Jesosy Kristy no ahafantaranao hoe atraiza ny fitomboenan'ny finoanao sy ny fankalazanao izany Andriamanitra izany. Koa dia hitombo amin'izany fahalalana izany indray isika amin'izao minitra vitsivitsy izao. Nefa alohan'izany dia hivavaka isika. Tompo, ifamoasana ny teninao dia tsy vita ny sain'olombelona fa mila ny herin'ny fananao masina. Koa avia Jesosy, hazavao ny fonay sy ny sainay mba hahafantaranay bebe kokoa ny aminao. Misaotra Tompo. Amen. Ny fampianarana ny fanesy teto mikasika an' Jesosy ao amin'ny Baiboly ry havana dia nifantoka indrindraindrindra tamin'ny boky ny Genesisy. Koa alohan'ny findrana boky vaovao izay hitarafatsika izany Jesosy Kristy ao amin'ny Baiboly izany, dia tsara angamba raha miverina kely eto amin'ny Genesisy isika ary mijery ny tena mahazava-dehibe ity boky ny Genesisy ity, dia le boky ny fiandohana izany. Aoka aloha fantatsika fa raha fantatrao tsara ity boky ny Genesisy ity dia izay tian'Andriamanitra ho lazaina ao dia izany no hanampy ianao bebe kokoa ny fahafantarana ny Baiboly ray manontolo. Mahafinaritra antsika ny mamaky andiny ny tenin'Andriamanitra isan-karazany any amin'ny karazam-boky ao amin'ny Baiboly, nefa hadinitsika fa misy fiandohana ny zavatra rehetra, ary ny fahafantarantsika tsara izany fiandohan'ny zavatra rehetra izany no azahoantsika koa mamantatra ny eo antenatenany sy ny any amin'ny farany. Amin'izao fotoana izao dia mahafinaritra ny olona ny mandinika ny Apokalipsy izay boky farany indrindra, kanefa hadinitsika ny mamantatra sy mianatra ny boky voalohany indrindra aloha. Ny zavatra rehetra dia misy fiandohana, ary ilayntsika fantarina ny fahendren'Andriamanitra hatramin'ny voalohany mba hahafantarantsika ny toe-tsain'Andriamanitra, ny fahendren'Andriamanitra, ny fitondran'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary iza marina moa i Jesosy io moa ve misy filazana momba azy hatrany amin'ny boky ny Genesisy. Efa novakina tamintsika tamin'ny voalohany raha hianatra ity Jesosy ao amin'ny Baiboly ity isika, ny amin'ny filazantsarany liko toko 420 manomboka amin'ny andininy 520 izay milaza manao hoe ary Jesosy rehefa nanazava tamin'ireo mpianatra ireo dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny soratra masina mikasika azy, ny teny izay milaza azy ao amin'ny soratra masina. Raha nilaza izy hoe nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany dia tsy afa-kory zany fa ireo boky voalohany 5 ao amin'ny Baiboly sy ny mpaminany izay nanoratra ao amin'ny Baiboly. Ato amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany 1:1-7 dia izao ny voalaza ao: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Eo amin'ny 4:12, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahy matoa avy tamin'ny iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ny Genesisy toko voalohany dia milaza manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra. Raha mba hanoratra boky moa ianao zao ry havako dia mba hatomboka ao amin'inona moa izany boky izany, teny inona no hanomboanao azy. Ny Baiboly kosa raha vo hanomboka hanoratra ireo mpanompon'Andriamanitra izay nampanoratiny fanahy dia nanomboka aminy hoe
Andriamanitra tamin'ny voalohany Andriamanitra. Ny zavatra rehetra izay ataontsika koa dia tokony hanomboka amin'Andriamanitra. Ny androntsika rehetra izay omenantsika dia tokony hanomboka amin'Andriamanitra. Izy no tokony hangatahantsika, hitarika antsika, hitarika ny fisainantsika, hitarika ny tena lokon'ny vava, hitarika ny asa rehetra izay atao, ary aminy no andrasantsika ny zavatra izay tiantsika rehetra atao. Raha ny asantsika sy ny fianarantsika no atombontsika amin'ny vavaka, fitompovavahana manomboka amin'ny maraina sy fandiniana ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny vavaka, ary ny tarigetratsika dia hoe amin'ny voalohany Andriamanitra. Koa noho izany ny reny dia afaka hivavaka hiaraka amin'ny zanany izy, alohany andehanan'ny zanany mianatra dia mbola mivavaka ao an-janany izy, satria amin'ny voalohany dia Andriamanitra. Ny lehilahy, ny raim-pianakaviana, alohany andehanany any am-piasana na anomboany miasa dia mivavaka. Tahaka izany koa ny mpampianatra, alohany hanomboany ny fampianarana ao an-dakilasy dia mivavaka. Ny zavatra rehetra izay atao amin'ny fanomboana rehetra dia vavaka, dia ho tomombana ny zavatra rehetra. Eny ary dia ho ianao hoe mba manao an'izany? Eny ry havana, tena miezaka mihitsy izay mivady fa alohan'ny andehanan'ny zaza mandeha makany an-tsekoly dia tazoniny izy aloha vavaka, mba hiarovan'Andriamanitra azy amin'ny ratsy rehetra, ary mba hiarovana koa ny fony amin'ny ratsy, satria Andriamanitra no tsy maintsy tokony ho voalohany indrindra eo amin'ny fiainana. Ary isika ray aman-dreny, isika mpanabe rehetra, isika tompon'andraikitra rehetra dia tokony hiezaka mba hanana izany fahazarana izany, tahaka ny amin'ny boky ny Genesisy hoe amin'ny voalohany Andriamanitra. Ary raha mandinika isika ny teny voalohany indrindra dia hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary Andriamanitra. Fantatsika fa izany Andriamanitra izany dia tsy misy fiandohana ary tsy misy fiafarana. Tamin'io fotoana io vao nanomboka ny atao hoe fotoana, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary. Efa teo izy hatrizay, tsy nanana fiandohana ary tsy nianana fahafarana, fa tamin'io fotoana io izy dia nilaza manao hoe atomboko eto ny fotoana, koa dia nanomboka ny fotoana rehefa nahary izao rehetra izao izy. Tsy fantatsika oviana nanomboka izany fotoana izany, satria raha hoarina mandrakizay dia sarotra ny mamantatra an'izany. Fa ny zavatra fantatsika dia izao: teo vao nanomboka ny famoronana, ary dia nanomboka tamin'ny teny hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary. Koa ny fotoana ary izay nanomboka tamin'ny noharina izao rehetra izao ka hatramin'izao andro iainantsika izao dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, satria noharian'Andriamanitra izany ary nomeny ny olona tsirairay avy. Inona hoy ny soratra masina mikasika izany fanomezana avy amin'Andriamanitra izany dia ny fotoana izay omen'Andriamanitra antsika izany? Ato amin'ny Salamo 7:12 dia hoy izy hoe: mampianara anay hanisa ny andronay, hahazahoanay fohendry. Ary eto amin'ny filazantsarany Jaona 5:7 dia hoy indray izy manao hoe: isika tsy maintsy manao ny asa izay nanirahana antsika raha mbola andro, avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Ary ao amin'ny Efesianina 5:5-12 ka hatramin'ny 7 manao hoe: koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka raraoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'Andriamanitra. Koa satria fanomezana noharian'Andriamanitra ho antsika zany fotoana izany, lay Andriamanitra izay mandrakizay ka tsy manana fotoana na nome antsika fotoana, dia tokony tsy hanao tsirambina izany fotoana nomen'Andriamanitra izany isika, fa manararaotra izany fotoana izay nomen'Andriamanitra izany. Hararaotana ny fotoana satria voafetra ny fotoana.
mandalo isika kanefa tsy mandalo satria nahoana misy fiandohana saingy ny fanahintsika ao anaty dia maharitra mandrakizay ny nanamboaran'Andriamanitra azy ary nanamboaran'Andriamanitra atsika dia ho azy hiara-monina aminy mandrakizay ary eo anatin'izany fotoana omena atsika izany no anaovantsika safidy na hiaraka amin'ny mandrakizay isika na hoany amin'ny devoly sy satana mandrakizay satria noharian'Andriamanitra tahaka ny endriny isika ary satria endriny isika dia nasainy ny safidy izay tiantsika na izy na lay mpamitaka anankiray ka noho izany tsy manery antsika Andriamanitra fa ao anatin'ny fotoana voafetra izay omeny antsika no anaovantsika ny safidy fa sainginy ao am-pon'Andriamanitra dia zao hatramin'ny voalohany dia nohariany ho azy isika betsaka mantsy ny olona milaza manao hoe dia ahoana ara zany ny prédestination ry havana Andriamanitra tsy nahary olona ho any amin'ny helo fa ny helo dia noforon'Andriamanitra ho an'ny devoly sy satana fa kosa noharian'Andriamanitra isika mba ho azy haneo ny voninahiny hidera azy sy ankalaza azy izany ny antony horian'Andriamanitra atsika fa sainginy zao isika no misafidy ho any amin'ny helo rehefa manaraka ny devoly isika ary izay ny antony nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hananatsika famonjena efa vita ny famonjena ny anjarantsika dia ny manaiky ny avitra izay nataon'ny Tompo teo amin'ny hazo fijaliana koa ny zavatra anankiray faharoa izay ho lazaiko dia ny amin'i Jesosy Kristy ao amin'izany toko voalohany izany dia voalaza fa tamin'ny voalohany Andriamanitra io teny hoe Andriamanitra io ry havana dia amin'ny teny hebreo manao hoe Elohim dikan'izany dia zao Andriamanitra fa saingy pluriel fa tsy singulier akory manambara ny fahalebiazany manambara ny fahafenony manambara ny manerinerina azy zay tsy takatry ny saina ary amin'izany koa raha ny teny izy manao hoe andao isika hamorona olona tahaka ny endritsika dia pluriel koa izany ary eo le nilazainy filazantsarany Jaona toko voalohany manao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika tsy hafa io Andriamanitra Elohim pluriel io fa Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy dia le fanahy izay nambomba teo ambonin'ny zavatra nisy tamin'izay fotoana izay ry havako Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana koa dia nanao ten'Andriamanitra mba ho hitan'olombelona ary ny tenin'Andriamanitra tonga nofo Jesosy Kristy izany Andriamanitra hita maso izany ary io ilay ho voalaza ao amin'ny Genesisy hatramin'ny voalohany ilay Andriamanitra zay teto amintsika Andriamanitra mpamonjy izay nanolotra ny rany teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena antsika tsy afaka ahafantatra antsipiriny hahazo ny momba an'Andriamanitra ianao fa saingy ny afaka mamantatra azy ao anatin'ny fonao amin'ny alalan'ny fitiavana izay nasehony taminao tamin'ny nanomezany an'i Jesosy Kristy maty isolo eloko anao koa zava-dehibe ry havako ny ahafantaranao izany Andriamanitra izany fa miankina amin'izany koa ny fahafantaranao ny amin'ny tenanao misy ange ny olona velo eto ambony tany fa tsy mahalala inina momba ny tenany tsy fantany hoe taiza moa izy ina ny antony havelomany nahoana izy ny eto ambony tany fa dia mivelona tahaka ny sanatria tahaka ny zavaboary rehetra mihetsiketsika fotsiny izy fa tsy fantany hoe nahoana moa aho no eto ambony tany rehefa mahafantatra ny amin'Andriamanitra ianao dia ho fantatrao koa ny amin'ny tenanao ary ho fantatrao fa tena sarobidy eo anatren'Andriamanitra ianao satria nohariny mitovy endrika aminy ataony ahoana no hanao tsinotsinona anao sy hanadino anao nefa zavatra noforony mitovy endrika aminy ianao ny antony namoronany ianao dia ny voninahitra ny anarany zavatra anankiray tiako ambara dia zao
tantara ato amin'ny Genesis ihany no ny fahafoizan'ny fotoana dia mikasika ny Noa izany. Fantatsika rehefa nambara tamintsika fa izany Noa izany dia mbola tandindony Jesosy Kristy satria izy no ilay nanao sambo fiara izay nahatonga ny izy mianakavy voavitra tamin'ny safidrano rehefa nitombo ny fahotana teto ambonin'ny tany. Fa misy ten'Andriamanitra fohy izay tiako hotsoahana ny amin'izany Noa izany dia ilay voasoratra ao amin'ny toko 9 ka ny 9 sy 10 dia ilay tapany voalohany ihany no vakiako manao hoe ary Andriamanitra nahatsiaro any Noa mba amin'ny bibidia rehetra ary ny biby fiompy rehetra izay niara nitoetra taminy tao anatin'ny sambo fiara. Ilay hoe Andriamanitra nahatsiaro zany akory tsy manambara fa hoe nanadino any Noa Andriamanitra ka tsy nieritreritra azy intsony. Andriamanitra tsy mba manadino olona na dia iray azy. Ary tiako tsy nirina mafy atao amin'ny bokin'ny Genesis izany ny mahazava-dehibe anao eo anatren'Andriamanitra. Hoy Jesosy ndray mandeha manao hoe tsy eran'ambatry va ny vidin'ny tsintsina 5 nefa tsy misy hadinoina eo anatren'Andriamanitra ireny na dia iray akory azy, fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro hianareo. Noa angamba nieritreritra tao anatin'ny sambo manao hoe efa nanadino Andriamanitra satria ela loatra ny napetrany tato anatin'ity sambo fiara ity. Angamba koa ianao ry havana mba mety tratran'izany eritreritra izany hoe efa nanadino Andriamanitra, ary Satana dia maka fanahy ianao mba hieritreritra an'izany rehefa mandalo zavatsarotra amin'ny fiainanao ianao. Hoy izy tamin'ny Isaia ndray mandeha hoe mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka lokon'ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy manadino anao. Indro efa vitako tombo-kavatsa eo ampelantanako ianao ary ny mandanao dia natrehako mandrakarivo. Ny zavatra rehetra izay miatra eo amin'ny fiainantsika dia efa nandalo tao anatin'ny eritreritr'Andriamanitra avokoa, fa tsy manadino antsika izy sanatria. Ary zany no voalaza ao amin'ny Genesis ny vakitsika teo toko 9 fa nitamperan'Andriamanitra avokoa ny loharano lalina sy ny varavaran'ny lanitra ka nitsahatra ilay ranonorana mivatravatra avy tany an-danitra. Ary nandefa rivotra izy eran'ny tany ka dia nihena ny rano. Ry havako, tamin'izany asan'Andriamanitra izany dia nisy dikany daholo izany. Tadidio fa talohan'ny safidrano dia tsy mbola nisy ny ranonorana satria teny amin'ny abakabaka teny dia nisy ny atao hoe hydrosfera izay niazona ny ranonorana tsy latsaka, fa teo vao nanomboka ny ranonorana. Kanefa tamin'izany dia nanamboaran'Andriamanitra ny tany izany, fa nanjary nisy ny tendrombohitra isan-karazany lalina, nisy ny lohasaha, nisy ny zavatra maro, ary tao anatin'ny fahendren'Andriamanitra no nandaminany zany rehetra izany. Tsy takatry ny saitsika izany hevitr'Andriamanitra izany. Mba fantatrao moa hoe nandritry ny 5 andro 5 volana Noa mianakavy ny tao anatin'izany sambo fiara izany, taona sy 710 andro izy ny tao anatin'ny sambo fiara. Nefa tamin'izany dia nanome azy ny sakafo antonona rehetra Andriamanitra. Rehefa nivoaka tao Noa dia nanao alitara izy ary dia nanao fanatitra ho an'Andriamanitra. Fa ny zavatra anankiray izay mahafinaritra, izay manambara ny fitiavan'Andriamanitra ary mbola tandindony Jesosy Kristy koa dia zao: rehefa avy nanao an'izany fanatitra izany Noa dia nanome teny fikasana lehibe Andriamanitra ao amin'ny toko 7 no ahitantsika an'izany 2:12 dia hoy Andriamanitra manao hoe izao ny famantarana sy fanekena izay ataoko ho amiko soa aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka faramandimby. Ny havako efa petrako eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany. Mbola veriko indray fa tsy mbola nisy ranonorana teto ambonin'ny tany raha tsy nanomboka tamin'io safidrano io, ary io safidrano io ny ranonorana voalohany indrindra. Ary manomboka hatramin'izao dia tsisy intsony le hydrosfera, fa isy ny ranonorana, isy ny oram-be mivatravatra,
isy ny cyclone ary mba eritrereto nge na nahoana moa ny fahatahoran'ny olona raha vao nahitan'izany ranorana izany izy zavatra tsy mbola nisy teto ambony tany hatramin'izay kanefa hoy Andriamanitra aza matao nanome toky izy nanome antoka izy fa tsy hisy intsony izany safodrano izany eto ambony tany ary mba hatanteraka izany de indro ny avako zany avana izany de hampatsiaro mandrakariva fa ny fanekena izay nataon'Andriamanitra de fanekena mandrakizay fa tsy hisy intsony izany safodrano izany eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra ry havana dia manome atsika mandrakariva toky ary ny zavatra voalohany ataony de ny fanesorana ny tahotra ao anatintsika. Impirimpiry moa izy miteny amin'ny olona manao hoe aza matahotra fa indro zaho mombanao miaraka aminao aho. No asy ireo fianakaviany zany no olombelona sisa ny aina teto ambony tany dia taona vaovao no nanomboka ary ny fanomboana de nanomboka tamin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa ary zany fanekena izany de niaraka tamin'ny fitahiana izay hirotsaka amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany ary lay havana izay niaraka tamin'ny loko isan-karazany dia mampatsiaro ny olombelona eto ambonin'ny tany fa mahatoky Andriamanitra ary mitazona ny teny izay nambarany izy. Eo amin'ny fiainanao mety misy rahona kanefa ny rahona tsirairay dia manana ny havana ao amboniny ao ka mety tsy hitanao izany havana izany satria takony ny masoandro. Hitanao Andriamanitra ao ambonin'ny rahona izy mipetraka ary vo mijery mandrakariva lay havana izy hitany ny havana satria eo amin'ny toerana tsara no misy an'Andriamanitra. Rehefa manakaiky an'Andriamanitra ianao na de misy rahona aza eo ambony eo de ho hitazanao ny rahona lay teny fikasan'Andriamanitra zay manambara aminao fa mahatoky izy ary miazona ny teny zay nambarany taminao. Tsy izay zany fa Jesosy Kristy ilay teny fikasan'Andriamanitra, lay teny tonga nofo izay nomena ho anao ary mahatoky zany Jesosy izany. Hoy izy izaho no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ny zavatra rehetra de miovaova satria voafetry ny fotoana. Na izaho na ianao ny olombelona de miovaova satria voafetra tao anatin'ny fotoana. Fa ilay tsy misy fiandohana sady tsy misy fiafarana de tsy voafetry ny fotoana ary izy no lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Azotsika ametrahana ny fitokisantsika, azotsika hitarainana, azotsika antenaina ary ny havany dia eo mandrakariva. Na de misy rahona aza eo amin'ny fiainanao de eo ambonin'io rahona io ny masoandro ary lay masoandro izay mitaratra ny rahona no mampisy ny havana lay teny fikasan'Andriamanitra fa tsy manadino anao izy fa Andriamanitra maharitra mandrakizay. Izany Noa izany de niaina 570 taona teto ambonin'ny tany ary ny taranaky Noa avy amin'ny taranaky Sema no nahatonga an Jesosy Kristy lay tonga mba hamonjy izao tontolo izao. Tadidio ary ry havana fa ny bokin'ny Genesis de fiandohan'ny zavatra rehetra, fiandohan'ny fotoana, fiandohan'ny zavatra zay hita maso, fiandohan'ny fiainan'ny zavaboary, ny fiainan'ny biby, ny fiainan'ny olombelona, fiandohan'ny sabata le fitsaharan'Andriamanitra, fiandohan'ny fanambadiana, fiandohan'ny ota zay nitondra fahafatesana, fiandohan'ny fahafatesana sy ny fitsaran'Andriamanitra, fiandohan'ny famonjena, fiandohan'ny fianakaviana, fiandohan'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra, fiandohan'ny zavatra rehetra izany Genesis izany. Kanefa alohan'izany tamin'ny voalohany Andriamanitra, ianao koa amin'ny fiandohan'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao dia ataovy hoe ny voalohany indrindra amiko dia Andriamanitra. Lay Andriamanitra zay manana teny fikasana dia izao ny havana dia napetrany mandrakariva
eo amin'ny raona rehetra zay misy eo amin'ny fiainako dia misy ny havana zay manambara fa mahatoky Andriamanitra ary tsy ahy izy ary manome toky ahy hoe indro zaho miaraka aminao ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao hivavaka isika. Misaotranao Andriamanitra fa lehibe tokoa ny fitiavanao ary feno fiderana sy fankasitrahananao ny fo satria mahatoky ianao ary ianao dia mitantana ny fiainanay tsy manadino anay ianao fa eo am-pelantananao sady eo anatin'ny sainao ny zavatra rehetra mikasika anay. Manampianay ianao amin'ity andro anio ity mba handeha araky ny fikasanao ary aoka ianao no ataonay voalohany indrindra eo amin'ny asanay sy izay ataonay dia ny hanomezanay voninahitra anao. Amin'ny aranao Jesosy Tompo no angatanay izany. Amen.